Iverina kely anatin'ny tontolon'ny fampianarana isika mpianatra miisa 450 ao amin'ny EPP Andavamamba no azo tombotsoa amin'ny boky izay natolotry ny ONG Arena Manasoa ho an'ny sekoly. Boky izay azo ampiasain'ireo mpianatra moa amin'ny fianarana izay ataony ary ahitana taranja rehetra ao amin'ny fampianarana. Fanampanazavana mahakasika an'izay ary awentiny Fano Rakotondratsimba naka ny sary kosa Imamy Rasoanaivo. Ho toy ny asa izay fanaon'ny ONG Arena Manasoa dia nanolotra boky ho an'ny EPP Andavamamba izy ireo. Boky izay azo ampiasain'ireo mpianatra amin'ny fianarana ary ahitana ny taranja rehetra eo anivon'ny sekoly. Izany dia noho ny fangatahan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly mba hanampiana ireo mpianatra. 470 ireo ankizy no azo tombotsoa amin'ireo fanomezana natolotry ny ONG izay ahitana mpianatra 20. Nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana hoentina hanalana fanadinana ho an'ireo mpianatra analana CPE. Anisan'izany ny stylo, gomme, crayon ary crayon de couleur. Ny education supérieure zany androany dia ho fanampina ny EPP Andavamamba. Izany hoe ny fanomezana boky fianarana sy boky vakian'ny ireo mpianatra ireo dia fanomezana koa kit scolaire hoentiny hanalana fanadinana. Satria manko amin'izao fotoana izao araka ny fangatahan'ny mpampianatra sy ny tale dia na ireo mpianatra reto zany amin'ny toerana ivany indrindra dia tsy manana ny ray aman-dreny na stylo ara hoentina hanatrika fanadinana. Dia izay natonga anay hanampy an'izareo hanatrika izay. Tsy meny aloha ilay izy satria sao dia tsy ao ampiasain'izareo dia rehefa tonga ilay fanadinana dia tsy azony ampiasaina. Tsy natao an'ireo EPP Andavamamba ihany hoy nambaran'ny filohan'ny ONG ny fanolorana boky ho an'ny mpianatra fa misy 540 ireo boky no hozaraina amin'ity taona ity ka tanjon'ny fikambanana ny mba hanolorana kit scolaire ho an'ireo mpianatra amin'ny taona ho avy. Marina fa tsy ny mpianatra eo amin'ny EPP ihany no ampiany ONG Arena Manasoa fa eo ihany koa ny fijerena akaiky ireo olona sahirana ary ny be antitra eo anivon'ny fiarahamonina.